Korintianina voalohany toko faha 4. Tsy mety ny miady eo anatrehan'ny tsy mino. Korintianina voalohany toko faha 4 ny andininy voalohany hatramin'ny faha 8. Misy aminareo va raha manana ady amin'ny namany sahy handeha ho tsarain'ny olona tsy marina fa tsy eo anatrehan'ny olona masina? Sa tsy fantatrareo fa ny olona masina dia hitsara izao tontolo izao? Ary raha hitsara izao tontolo izao ianareo, moa tsy mendrika hitsara izay zavatra madinika indrindra va ianareo? Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely sika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Koa raha misy ho tsarainareo ny amin'ny momba izao fiainana izao, moa izay ataon'ny fiangonana ho tsinitsinina va no tendrenareo ho mpitsara? Hampahamenatra anareo no hitenenako izany. Hay, de tsy misy olon-kendry aminareo na de iray akory aza izay mahay manamboatra ny adiny rahalahiny. Fa ny rahalahy mandeha hiady amin'ny rahalahiny na de ho tsarainy tsy mino aza. Ary ankehitriny de kilema aminareo ny anananareo ady amin'ny namanareo. Nahoana ny tsy aleo mandefitra ny tsirariny azy ianareo? Nahoana ny tsy aleo maharitra hambakaina azy ianareo? Kanjo ianareo indray ny manao izay tsy marina ka manambaka na dia ny rahalahinareo aza. Masina ny mpino satria nosasana sy nohamarinina. Korintianina voalohany toko faha 4 ny andininy faha 7 hatramin'ny faha 12. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra? Aza mety ho fitahina ianareo. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita sy ny mpangalatra sy ny mpierina sy ny mpimamo sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankeriny dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra. Ary efa mba toy izany ihany ny sasany aminareo, saingy efa voasasa ianareo, efa no hamasinina ianareo, efa no hamarinina ianareo tamin'ny anarany Jesosy Kristy Tompo sy tamin'ny fanahin'Andriamanitsika. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa tsy dia ary mahasoa avokoa ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra azoko atao, nefa izaho tsy mety handevozin-javatra na inona na inona. Masina ny mpino satria an'ny Tompo. Korintianina voalohany toko faha 4 ny andininy faha 13 hatramin'ny faha 17. Ny hanina dia ho an'ny kibo, ary ny kibo ho an'ny hanina, nefa samy ho levon'Andriamanitra izy roa. Fa ny tena kosa dia tsy ho an'ny fijangajangana, fa ho an'ny Tompo, ary ny Tompo ho an'ny tena. Ary Andriamanitra efa nanangana ny Tompo, sady hanangana antsika koa amin'ny heriny. Tsy fantatrareo va fa momba ny tenany Kristy ny tenanareo? Moa hanala ny momba ny tenany Kristy va aho ka hanolotra izany ho momba ny tenany vehivavy janga? Sanatria izany. Moa tsy fantatrareo va fa izay miray amin'ny vehivavy janga dia tena iray aminy? Fa hoy Andriamanitra, ho nofo iray ihany izy roa. Genesis toko faha 2:7. Fa izay miray amin'ny Tompo kosa dia fanahy iray aminy. Masina ny mpino satria tempolin'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko faha 4 ny andininy faha 18 hatramin'ny faha 20. Mandsira ny fijangajangana. Izay fahotana rehetra ataon'ny olona dia eny ivelan'ny tena ihany, fa ny mpijangajanga kosa dia manota mihatra amin'ny tenany. Ahoana ary? Moa tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina izay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra? Ka tsy tompony tenanareo ianareo, fa olom-boavidy ianareo, koa dia mankalaza n'Andriamanitra amin'ny tenanareo.
Endrika Andriamanitra